Miaraba ny zanak'Andriamanitra rehetra maneran-tany ny tenanay a. Miditra ao amin'ny tontolo fanahy androany alarobia, lakamisy androany, lakamisy fa 30 ny volana May taona 2024. Ampiditra ny firenentsika ao anatin'ilay fifahazam-panahy izay efa andrandrainy izao tontolo izao. Ianao izay mandray an'ity fandaharam-bavaka anatin'ny YouTube ity amin'ny fotoana rehetra andrenesanao azy. Malagasy ianao na aiza na aiza toerana misy ianao, dia tsarovy fa nataon'Andriamanitra no ohatra ianao io mba hitondra fifahazam-panahy anengana n'izao tontolo izao. Ary amin'ny maha-taranaka isan-kara atsika, izany hoe taranaka novidian'Andriamanitra mba hanangana ny firenena, dia napetraka-Andriamanitra ianao amin'ny faritra misy ianao io, na eto Madagasikara na any ivelany, mba ilaza izay fahatsarany Jesosy Kristy izay. Madagasikara any Kristy Jesosy ny lohahevitra antsika, ary ianao io no hitondra izay fanatrehan'i Jesosy Kristy aneran-tany izay. Tsarovy hatrany fa ny antom-pisiantsika dia mitondra vahaolana ho an'izao tontolo izao. Marary izao tontolo izao. Marary ara-panahy vokatry ny fahotana, vokatry ny rahalatsaka, fanalan-jaza, fifamonoana, fanambadian'ny lahy samy lahy na vavy samy vavy, resaka LGBT ho zisitsika, ary dia misy fiantraikany izany areti-panahy izany amin'ny fambolena, misy fiantraikany amin'ny toetrandro, indrindra any amin'ny faritra any Eoropa, any amin'ny ilabolan-tany avaratry izao tontolo izao, izay manomboka hianjadiny ny karazana zavatra manahirana, cataclysme naturel sy izay zavatra mety hoe ataon'ny olombelona ihany koa. Vaovao tsara, Madagasikara, ilay firenena naorin'Andriamanitra ara-paminaniana dia nataon'Andriamanitra hitondra vahaolana ho amin'izany. Tamin'ny andron'ny testameta taloha dia nampiasan'Andriamanitra ny firenena Israeliana, fa amin'izao vaninandro iainantsika izao, ilay vaninandro farany izao, ny firenena malagasy Madagasikara dia hitondra vahaolana. Ity video izay anaty YouTube ity dia hijanona mandrakizay, ka raha fa ho avy Jesosy Kristy, isika dia ho any an-danitra ao amin'ilay fampakaram-bady zanak'ondry, fa ity video ity dia hijanona eto an-tany. Koa ho anareo rehetra izay mbola hahita ny biby ity, mbola hisy safidy manko azonao atao, fa izany hoe mafimafy kokoa ny ady tsy maintsy hatrehanao. Ka amin'izany fotoana izany Madagasikara dia mbola ho ampiasain'Andriamanitra amin'ilay fitoriana farany, ny farany resaka martiora moa amin'izany fotoana izany. Fa ianao izay mandeha amin'izao fotoana izao, andeha atao fiditra ao anatin'ilay fotoanan'ny biby ity izany ianao mandeha, dia miangavy ianao amin'ny anaran'i Jesosy, aza mandray ny mariky ny biby ity, satria Madagasikara dia mbola afaka hitondra vahaolana amin'izay fotoana izay. Ianao kosa izay mandeha alohan'ny hatongavan'i Jesosy an'ity YouTube ity, dia mampahery anao sy miteny aminao, andao isika hitondra ny filazantsarakan'i Jesosy Kristy, satria Madagasikara efa ny Jesosy Kristy, fa tsy any ny fivavahana hafa tahaka ny hoe silamo, bodista. Koa izay ny nampatonga antsika miteny hoe taritinay ianao ampanahy, hiditra ao tontolo fanahy amin'izao fotoana izao, mba hirehetra fona ho azy ireo, variana amin'ny fiainana mandalo eto an-tany, variana amin'ny fahafinaretana, variana amin'ny lafin'ny teknôlôjia. Ary faharoa dia handrava ny asan'ny maizina izay mamatotra azy, manana izany fahefana izany ianao io izao io. Ary fahatelo, izay ngeza be indrindra, dia ny taonan'ireo olona ireo an'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ilay teny nataon'ny Tompo ao Mateo 4:24 manao hoe torio ny filazantsara ny fanjakana.
filaza ny tsaka ny fanjakana zay misy endrika ministera gouvernement na fahasalamana, gouvernement na fiarovana, gouvernement na ministeran'ny fambolena, resaka sakafo, fipina, sisa, fanabiazana, izany le filazan'ny tsaka ny fanjakana. Koa ama Madagasikara efa any Jesosy Kristy atsika dia natsoin'Andriamanitra izao sy anao ametraka an'izay fanjakan'Andriamanitra izay, hanambara, hitory ary tsy amin'ny vava fotsiny fa amin'ny asa. Miangavy anao aho zay mandray sy nandeha anyity fanazavana itya mba tsy tapaka hivavaka ho an'ny tanànanao, zay le hoe Madagasikara any Jesosy Kristy. Tombavaka miainga eo ambony verset biblika, zay lay tenin'Andriamanitra ho an'ny firenentsika. Mankay anao ary aho. Jehovah'Andriamanitry Abrahama, Sakary, Jakoba misaotra anao zay fa afaka nifanitana mbavaka ao anatin'izao minitra foy izao anao Jesosy Kristy Tompo, ary amin'ny fombanao izay tsy hainy zanak'olombelona no hanoizanay an'izany tantara mahafinaritra ny firenenay izany. Mitomboka eto tany zany araka ny teny nambaranao nampivavaka nampianaranao anay manao hoe ataonay ny sitraponao ity tany tahaka n'ilay sitraponao zay mian-danitra. Mankasitraka anao zay Jesosy afaka ny vavolombelonao marina ho amin'izany. Dia mandram-piferinao ny amin'ireo lanitra Tompo dia tsy tsaritra izay ny fanitana mbavaka tahaka an'izao ary vavaka arahana asa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia mitondra izay amin'ny fotoana tsy ho ela. Mankasitraka.